Bureau ni préfet de police eto Nosbe nitsangana tamin'ny taogno 1901 fa ny résidence ni préfet de police kosa dia taloha lavitry izany. Na bureau na résidence ni préfet de police dia agnisan'ny tragno vato voalohany nitsangana teto Nosbe ary agnisan'ny famantaragna tanànany Nosbe ihany koa. Na ireo vahiny mpizahantany gasy na vazaha ny ankamaroany dia mangala sary eto. Misy aza ny sasany milaza fa musée nefa bureau mpanjakana. Taty afara tsy dia nisy na tsy haraka loatra ny fagnatsaragna ity résidence ity. Asa noho ny entimanagna sa asarotany plan tragno ity ka noraisiny fitondram-panjakana amin'izao fotoagna izao izay tarity ny filoham-pirenena malagasy Andry Nirina Rajoely ny fagnatsaragna ity résidence ny préfet de police eto Nosbe. Ka tsy adio ny fankasitrahana sy fankatelemana ny fitondram-panjakana tariny président de la République sy ny fitondram-panjakana manontolo agnatin'izany ny ministre ny atitana sy ny fitondram-pahefana izay nagnatsara izy io satria io tragno be io tokotra no tragno ny fisolotegna-panjakana ty ifotony aty fitaratra agnatrehany tanàna sy nireo mpizahatany marobe aty Nosbe ka raha vita izy io dia tegna ipetraka ny maha fitaratra Nosbe koa io tragno zany maha vaky eto Nosbe izy io ary manan-tantara tokoa nandritran'izany fitondrana hatra tamin'ny mbola fitondrana fahavazaha. Raha managna efitra sivy eo ity résidence ny préfet ity dia aroe ny mba hazo antoko hipitragna. Ankoatran'izegny dia efa robaka tanteraka. Nisy aza ireo préfet nifandimby teto Nosbe dia matahotra hipetraka teto satria tsy hay izy ity na horongana iniany na hamaray.